Nifayeje, nós ai se me se veja,
Jesus manolo tena araisoa upanumpuna manakini iarakamina sianau izay sitrapona itia Izay nata azamana riaireri tumpu vavununa nyanusianatana Pamela yelukiana peirafu sifiti avana kailaira nalachakaua nefana vutana saru bidi iti tufa Pamela yelukiana peirafu sifiti avana kailaila nalachakaua kefana vutana saru bidi india Azamana riaireri tumpu vavununa nyanusianatana Jesus iyo manolo telahu karaisua upanupuna anakini iarakamina sianau izay sitrapuna Pamela yelukiana peirafu sifiti avana kailaira nalachakaua nefana vutana saru Vavuna, nyanusianatana
fantatro tompontsy toyanao zany mazoko lazana lehibe anao tsy takatry ny saina nahitany malera izao tontolo izao tsy ahita toanao lehibe anao tsy haiko tantaraina diany fantatro tompontsy toyanao zay ny azoko lazaina volana valika kitanarikisa asoano izay afosakao ivola mitsoka alo nikorina volana izay arotsakao voninkazo maroloko voankazo vinamo akotrana izay atobakao biby samihafa olony amiko ilazany valempiazanao lehibe anao sy takatry saina nahitany malera izao tontolo izao tsy ahita toanao lehibe anao tsy haiko tantaraina diany fantatro tompontsy toyanao zay ny azoko lazaina nahitany malera izao tontolo izao tsy ahita toanao lehibe anao tsy haiko tantaraina diany fantatro tompontsy toyanao zay ny azoko lazaina lehibe anao saina nahitany malera izao tontolo izao tsy ahita toanao lehibe anao tsy haiko tantaraina diany fantatro tompontsy toyanao zay ny azoko lazaina volana valika kitanarikisa asoano izay afosakao ivola mitsoka rano mikorina orana izay arotsakao voninkazo maroloko akanzo vinamo anikotrana izay atobakao biby samihafa ny olony amiko ilazany valempiazanao lehibe anao tsy takatry ny saina nahitany malera izao tontolo izao tsy ahita toanao lehibe anao tsy haiko ny saina diany fantatro tompontsy toyanao zay ny azoko lazaina diany fantatro tompontsy toyanao zay ny azoko lazaina diany fantatro tompontsy toyanao zay ny azoko lazaina Zay voavel sy voasaronako ny fahotana rehetra vitany mahazo antokizy faiditra ao amilany lapasodena ny panjaka
chitava melhor o lumbovo titeti aitaku ile panavucha iteno mavadi kampanju suazi vifalinare samba chiza vuave zivu asarunagu nifautana recha vitani Zuatukizi, Vaidi Chawadila, Tapasure Mani Kwanza. Fanachita Vamiro, Ulumbo Mutsteti, Aita Kuila Panavucha, Iteno Mavadi, Kampanju Suazi, Visalina.
tunau ureachani aneficha mama fazavua za mitsacha sarubisotifa chau izai meti umanuna aete unikana nauka mama faza Putona, Anaguna na Pamulona, Nitubu de Sosi, Luana Tantera Kija. Estoma Piacciari de Riazzuna, Anakua Pachanda de Picha, Tava di Yuri Zai Zitana, Izena Patina.
Izay nampiraisy ny tompo aminy
na praisin'ny tompo isika samy sika mino farisin-dahatra mitovy finoana mitovy fanekempinoana mitovy mino an'ilay Andriamanitra tonga nofo tamin'ny fotoana andro izay kalazantsika ankehitriny. Zany fahateran'ny tompo zany dia tena zava-misy tokoa. Misy ny fahateran'i Jesosy voasoratra ao am-baiboly zany, tonga olona izy, mitombo tena, mitombo saina, tonga olo-dehibe nanatanteraka asa vanim-poana dia ny fanavotana antsika. Maty ho antsika, nanome ny rano antsika, nalevo tsangana tamin'ny maty. Nisy eo tamin'ny mpianatra 7 andro nanapirofo fahavelona izy. Taorianan'izay niakatra velona ny an-danitra izy, mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Tompony fahefana rehetra sy ny hery rehetra nomeny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Ho amin'ny anaran'i Jesosy mandoliny ho alika rehetra. Izay nekeny vava rehetra fa Jesosy tikiny tompo voninahitran'Andriamanitra rehetra. Jesosy namonjy, izy nanangana ny fiangonana. Nisy Jesosy mamonjy eto Madagasikara, fiangonana ny vidiny Jesosy tamin'ny rano. Nomeny tompontsoa isika, nentiny ho ato amin'ity saha anankiray lehibe ity. Adendreto isika manaraka an'i Jesosy, manompo an'i Jesosy, mankalaza azy hatrany. Raha mbola misy koa ny atao hoe taona dia mankalaza ny fahateran'ny tompo Jesosy mamonjy. Fanehoany fitiavana an'Andriamanitra, fanekeny soratra masina ary koa fitehirizany ny finoany. Izahay reto dia mialatsiny fa tsy afaka niaraka tamin'ny fanomboana. Tany Ankatikely izahay, dia avy teo tany Ambohimanarina, dia izao tonga eto aminareo zao. Mankasitraka tolokony amin'ny fanasana pasteur ary faly dia faly tokoa na eny tehaka reo, tehaka manambara zavatra, manambara fitiavana misaotra. Nefa amin'ny malaza toerana fitiavana. Haleluya. Ny teniko dia iveriko hoe ampy mavesatra eo ambonanay ny tenin'ny Ray aman-dreny izay nomena ho antsika teo. Fa ny atao dia mitsodrano ny vahoaka an'Andriamanitra samy ho tanteraka solavorary eo fanoloran-tena ho an'ny tompo. Ny anaovantsika ny fanompoana tahaka an'izao, hiara ekitsika fambatongavanao amin'ilay fenitra ny fatanterahana izay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Mahereza raha sy anabavy ny tompony hitahiry ny tsiraray avy hatramin'ny farany. Tsy ho lava ny teniko fa tsy ho teny maneso lay voalaza hoe eo naminao n'ilay maraina ambavadin'ny lanitra, fa ho zany tokoa ny zanak'Andriamanitra rehetra. Alleluia. Alleluia. Sorana ny tompo, misaotra anareo ihany koa. Tsy dia naharaka loatra ny zavatra efa niseho teto sy natolotra teto hatrany am-piandohana. Dia manana zavatra tenenina aminao aho. Pasteur Ratafy, izay nanana ny tantarany tokoa satria olona
teo amin'ny fafito ambin'ny folo taona koa no nandray ny famonjena ary famonjena tena lehibe zany nampiova ny fiainako ary nampiova ny zavatra izay tiako atao tamin'io taon'io izay nandraisako fahateramo avao nalalako an'Andriamanitra nanomboko namaky ny tenin'Andriamanitra sy ny anarako izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany dia nitarika izy mba ho tia fanan'olona dia mitady fomba rehetra mba hatonga amin'izao toerako mapastera izao spesialina mihitsy satria io taonako io no nidirako sekoly biblika raha ny fijery dia tena zaza tsy nieritreritra ny hoe hitoriteny amin'ny olona mandrivo na manaina fa Andriamanitra no nanao izany isaka ny tonga ny fankalazana ny hoe loatra izao dia matsiaro an'ilay noely fahiny tamin'ny fidohana ako teo amin'ny tantarako nafana mihitsy ny fo nyretina hoe tariky ny alleloia zao kely tamin'io fotoana io no nanytan'ny fiangonana ny anarako hoe frère alleluia tsy haindreo ny anarako fa nafantatra kosa ny maro tamin'io hoe frère alleluia iny ohatra nandia tena nandia zany anarana izany ary hatramin'izao aho dia miezaka anandratra an' Jesosy kalay tovolahy 17 taona dia tonga mpitoroteny amin'ny taranaka aty amin'ny 2016 andeha isika eritreritra ny hoavy ny tanora hoavy ny finoana kristianina finoana Jesosy mamonjy engany izy pastera avy aminareo reo ho mpaminan'Andriamanitra ho apôstôlin'Andriamanitra ho evangelista lehibe hitondra ny faneva ny filazantsara eto Madagasikara izany no antony anabiazana anao ny zaza ankizy tanora aroky sika ray aman-dreny rehetra hivavaka ho andreto taranaka ireto ho voatahiry ao amin'i Jesosy izy rehetra ary andray ny tena fitoriteny teny fanompona azavela ho lasan'ny antikristy Madagasikara tantarany Ethiopia kristianina tany aloha fa tateo arena anjakan'ny Tsipino Kristy ankehitriny Madagasikara dia rombahany izany fanahy izany fa misaotra n'Andriamanitra isika fa hiady ny antsara ny finoana isika raha mbola velona koa ary ny mivavaka ireto izay atao hoe ray aman-dreny atao hoe zoka dia mitsodrano anareo taranaka ireo hitombo amin'ny zavatra rehetra androso amin'ny zavatra rehetra ambinina amin'ny zavatra rehetra dia moa ty fombola zaza dia efa tao amin'ny finoana aby tonga fitahina tsara izy izay afaka nadino ny asa fanompony apôstôly Paoly mianara tsara mivavaha tsara mandiny tsara
Inareo tonga taona anambady milony anambadiny. Mangatafa iendrena avy amin'Andriamanitra mba ho tonga olo-kely. Mivavao ho an'ny dadanao, ho an'ny mamanao. Aza mamalivaly azy. Aza manome alahelo azy. Natao ohatran'ny hoe tsy rariny ho masonao aza le izy. Ekeo ihany, akato avy ihany, fa Andriamanitra ampahitanao fity ka ho tahiny ianao. Ary tsara ny andronao avy rehetra. Ho tahiny tomponareo. Azafady président, misy teninao teo milaza hoe misy aminareo eo lasa pasteur, misy aminareo eo lasa mpitoteny mahiry. Mba tanteraka an'izany président mamila vavaka izay. Alléluia. Chef pasteur. Jesosy mamonjy teraka tamin'ny 1961. Za teraka tamin'ny 1961. Raha vatan'olona teraka Jesosy mamonjy dia tahaka zao. Fa ity zavatra tsiko kely. Josefa dia taranaky Abrahama, Daniela dia taranaky Abrahama, fa izy dia tonga fitahiana tany amin'ny toerana nisy azy. Ataovy tanjona ry rahalasy anabavy amin'ny zavatra rehetra. Ho pasteur, ho evangeliste, ho mpaminany, ho mpampianatra. Nefa koa mba ho tonga olona ao amin'ny manam-pahefana hitondra ny politika ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Mivavaka ao amin'izany mihitsy aho. Tena mitolona mambavaka ao amin'izany mihitsy aho. Dia raina ny tompo. Raha ohatra ianao tena oamponao zany, tsy tery ny lalana, mahita varavaranao mivoa Andriamanitra, anefana ny nofonofonao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety miretirety, raha miteny zany raha izany dia ohatry ny hoe miretirety ianao, tsy miretirety ianao. Nivinanao ho amin'ny famonjenan'ny firenenao raisin'Andriamanitra tanana, ary izy miady ho anao, miasa ho anao, matoky Andriamanitra. No ny fahasoavanao, no ny fitiavanao. Tsapanay ny fanatrenao eto amin'ity toerana ity. Mahitanay ny masonao, ny sofonao miaino anay. Manao ny azy ao anao misaotra. Ankehitriny nankalaza ny fahaterahanao izay. Satria tsaronay izany, inonay izany. Amin'izao fotoana izao jereo tompo ny ankizy ny tanora marobe nanatrika ity fivavahana ity. Eo anatrenao no avy ny tsiraray avy. Fantatrao ny toerana misy ny tsiraray avy. Ny ati-piaina anatrehy ny tsiraray avy. Ny ati-panahatrehy ny tsiraray avy. Mifona aminao ho anisam-batanao. Enjely ny tananao kapetrao amin'ny ankizy sy ny tanora rehetra. Ampitombo ny filony, ny fanantenana. Misy ho eo aminy. Tantanao amin'ny tanakavanany famarinanao izy. Ary ampahitao fity. Ahita ny fahatsaranao, ny ravoravo amin'izany. Tantanao amin'ny famoram-pananao izy. Tezao anao izy. Atao fitahiny izy. Tahio ny mpianatra, avita ny fianarany, meo asa tsara, meo toerana tsara, eto amin'ity firenena ity. Manangana amin'izy ireo evangeliste, itoroteny amin'ny taranaka, indray mihira aminy, manangana mpaminany sy apôstôly, ho fino ny fahasoavana.
iray mpianakaviana ny reny mpianakaviana meo fanamahery ho mpandresy atrany ataovy mpandresy ny olonao ary le fitahina atao amin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba ho ataonao amin'ny tsara avy. Mitsodrano azy ireo izay tompo amin'ny anaranao, vaovahoaka voatay ireo anao ireo amin'ny anaran Jesosy. Amen. Tahiny tompo. Sopra Président.